Ampitiavana ndray tompolasa topoko vavy no iarahana aminao amin'ity takariva ity anasananao ihany koa ny anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv satria dia maromaro ny vaovao azo entina amintsika azo taterina amintsika ihany koa amin'izao takariva izao isany amin'izany ohatra ny eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra ny makasika ny zavakanto ihany koa ny akon'ny fandalovan'ny rivodoza sy ny fifanomezan-tanany rehetra mba ifandrombonana zany ny fanampiana ireo trabona vokatra ny fandalovan'ity rivodoza ity ny sehatra politika ihany koa nefa dia nahazo lakaka dia ho taterina amintsika zany amin'ity takariva ity ny makasika ny tontolon'ny baolina kitra ty Afrika izay no antsika misantatra ny fampalalam-baovao. Lano filohan'ny confédération-ny Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra na ny CAF ny filohan'ny fédération-ny baolina kitra malagasy Andriamatoa Hamady totosa tokoa mantsy ny fifidianana androany tany Addis Abeba tany Ethiopia zany natanterahana ity fifidianana ity zay ny vokatra rahantsika ny fanadihadiana. Firenena efatra amin'ny telopolo amin'ireo efatra amin'ny dimapolo mpikambana ao amin'ny confédération taranja baolina kitra ty Afrika no nifidy ny filohan'ny fédération malagasy Hamady nandritra ny fifidianana ny mpitantana ny CAF natao tany Addis Abeba Ethiopia androany. Resy ny Hamady araka izany ny filoha Perinasa Issa Hayatou izay nitantana izany rafitra izany nanomboka ny taona 1970. Tsy totosa araka izany ny fanirian'ity Camerounais ity hitondra ao anatin'ny fotoam-piasana famimbaly ny sesy. Tombony ho an'ny Hamady nametraka teny fanamby ho an'ny fanovana eo anivon'ny baolina kitra afrikanina. Herinandro vitsivitsy ny alohan'ny fifidianana dia efa hitataratra ihany mety halany an'ny filohan'ny FMF. Raha tsy ivona tokoa mantsy dia nanambara ny fanohanany an'ny Hamady avokoa ireo firenena mpikambana ao amin'ny Kosafa. Tezakilan'izay dia resy lahatra mitetika asa nome lanja ireo kitan'ny baolina kitra afrikanina fahiny ireo mpilalao tranaintsy fédération maromaro. Tamin'ny ankapobeny dia maro ny resy lahatra tamin'ny fandarana asan'ny Hamady. Marihana fa voatany amin'ny andro voalohany nafatarana ny filatsahany ho filohan'ny CAF dia efa nanambary Hamady fa manampinoana amin'ny fahalaniny. Nanamafy ny tena ny farehareny malagasy ny filatsahana ho filoha izany na ahoana vokatra ho azo. 17 taona i Hamady zao lany ho filohan'ny CAF izao ary ny taona 3 nanomboka ny tantana amin'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra. Manoloana izay fahalaniny Hamady ho filohan'ny CAF izay moa dia ny filoha lefitra no niantoka ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny FMF mandrapatonga ny taona 2013 anaovana ny fifidianana. Samy manana ny fijeriny amin'ity fahalaniny Hamady ho filohan'ny CAF ity avokoa moa ny mpankafy baolina kitra rehetra eto Madagasikara.